Amarantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia resaka di oriental ho an'ny fandihy tatsanarana izy ity ka efa manomboka mahazo vana amintsika eto Madagasikara ihany koa sady fialamboly ny fanatanjahantena izany etsika izany ka hoentina manazaka inorako eto manana amintsika ny fanadihadiana mahakasika izay di oriental izay. Tao anatin'ny taona maromaro zay dia rivotra nitsoka teto amintsika ny fankafizan'ny tanora ny zumba. Amin'izao fotoana izao kosa nefa dia maro ny karazana dia mahaliana ny malagasy ankoatra ireo efa nisy teto hatramin'izay. Anisan'ireny ny danse oriental na ny dia ny firenena tatsinanana any Azia any. Ho an'ny Priska Rakotomalala izay tompon'andraikitra voalohany amin'ny kompania Belara izay niforona ny taona 2024 dia mahaliana ny tanora malagasy io karazana dia io. Tsy ny tanora sy ny ankizy ihany anefa no voasarotra fa ny olon-dehibe ihany koa. Le izy indray zany le ankizy uniforme anatin'le izy dia tiandry zareo be le izy, tiandry zareo be fa ny misimisy mitsara ny ankizy ohatrany hoe mbola sarokelatra kely ohatr'izany tonga ato dia lasa mba miovimiova mampiova le ankizy zany mba avelabelatra kokoa afaka amin'le nankenatra izay. Azo lazaina ho fanatanjahantena ve ny danse oriental? Tena fanatanjahantena be mihitsy Inona ary zany ny fepetra ilaina ho an'ny hoe ankizy maniry ianao an'izany danse oriental zany? Le izy tsisy hoe fepetra ilaina hoe manahoana firy, tsisy fepetra le izy. Dia le izy koa tsy voatery tsy maintsy hoe ankizy ihany fa misy olon-dehibe konkoa. Dia mizahana ampitana an'izay mihitsy ara zao ny atao eto amintsika satria araky ny danse sy le ohatr'izany misy eto amintsika manko ohatrany hoe mbola tanora mahazo vahana sy ny ohatr'izany fa le anay ara zany ataoko angamba fa ohatrany hoe ny olon-dehibe ara angamba bitsabitsaka kokoa. Mariana fa ny karazana dia arabo belly dancing na ny dian'ny kibo no tena iangalian'ireo vehivavy misy 50 mahery ao anatin'ity club ity. Ankoatra ny fanalana ny vesatry ny asa nandritra ny herinandro dia tonga miala voly sy manao fanatanjahantena ao amin'ny centre kitana Isoraka avokoa ireto vehivavy mpakafy ny danse oriental ireto. Mahafinaritra be mijery an'ilay sady ny sensualité be izay mahatonga mahalala izy. Ianao zao nanomboka tamin'ny taona orinana nanao voaingana kely teo 5 mois teo zay. Fahitanao azy hoe azo lazainao fanatanjahantena ny danse oriental? Satria tsy emboka be azo mahita 10 minutes dia matsemo tena mihoatrana be. Fahitanao ary ny tontolon'izay danse oriental izay to Madagasikara? Efa manomboka amin'ny be dia be ny mianatra ny izy dia manomboka mipakitakana ihany Madagasikara efa be dia be mpakafy. Reto mpengaly dia tatsinanana reto izay miezaka mifampizaratra kefa ao anatin'izany karazana dia ankafiziny izany. Dia iny fanadihadiana ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma ho mandram-piona ho amin'ny herin'ny toy izao indray. Isaorana betsaka ianao tany tokantranontany nanaraka ny fandaharana mahery hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo namana teknisianina niarana totosan'ny fandaharana tamin'ity androany ity. Teo ny namana Andritina Patrika nanindra ny sary, teo ny namana Bosco Rasolomenjanahary nampita ny sary ihany koa tany tokantranontsika tany, ary ihany koa ny namana Laza izay nanampy tamin'ny fanatotosana tamin'ity androany ity dia mametraka ny veloma ary ho amin'ny herin'ny toy izao indray. Veloma tompoko.